Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Santia, mi vite Flamène, Manul Chano, ni le JT. Yomato, les tirs na votabite na fi, Manul Chano, ni le JT. Socavitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Le centre commercial Sandach en Boucharab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Jus, pommes, poires naturaux, poissons de toutes les saisons vous présente. Passez de joyeuses fêtes avec les magasins bébés à bord en regardant le JT. Spaghetti Francia, safidku, safidintsika. Telma, safidku numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ary dia faly hatrany izahay eto amin'ny logité miaona amintsika rehetra amin'izao talata fahafolo volana janoary fito ambin'ny folo sy roa arivo izao ary dia averina ihany koa ny fiarabanantsika rehetra tratra izao taona vaovao izao firetiny lohateny ho an'ny androany. Ritra sy nidina ambanibe ny avondran'ny Kiopa tamin'ity miteraka olana ho an'ny mpanasa lamby izany nefa kosa mampahazo tombony ho an'ireo mpanjony sy mpanarato. Fifampitifirana teo amin'ny polisy ny jiolahy teny Androndra, lehilahy iray ny voalaza ho mpikambana anaty andian-jiolahy no lavony balan'ny polisy ny hery vonjitaitra omaly. Efa nivoaka avokoa ny tety andro anatanterahana ireo fanadina-mpanjakana ho amin'ity taom-pianarana 7 ity. Notendreny Donald Trump ho mpanolontsaina ambony ao anivon'ny Maison Blanche i Jared Kushner, izy izay tsy iza fa avy nantolainy ihany. Misaona ny tontolon'ny zavakanto nodimandry Bruno Reisner nandalo tao amin'ny trampokon'olona ny vata mangatsikany tamin'ity androany ity. Ary farany ao anatiny insolite saka iray tsy manana afa-tsy tongotra roa aoriana ihany sisa ny tantarany Ebola izay no rahanao anatiny hafakely. Manantitra izay arahaba izay efa naroso teo izay ary dia manasanao ihany koa hijery anay hatramin'ny fiafaran'ity le JT ity. Ao anatin'ny tapany faharoa ny androany niaraka amintsika eto i Francis Turbo ny tenaka sy Rindra Tahiry kosa no hanolotra anao ny tapany voalohany izay iresantsika n'ireo vaovao samihafa. Izay iresantsika ny atao vaovao miteraka resabe amin'izao fotoana izao. Ritra sy nidina ambanibe ny ahavon'ny ran'ny Kiopa tamin'ity taona ity miteraka olana ho an'ny mpanasa lamby izany saingy kosa mampahazo tombony ho an'ireo mpanjono sy mpanarato. Nitobaka ny trondro teny amin'ny faritry Ampasika sy manodidina ary sendra andian'olona teo ampanatanterahana ny fandritrana rano mba azona trondro ihany koa Andry Lalaina Andriamasy Kasambolamana tamin'ity androany ity. Efatry ny omaly no nezaka nandritra ity rano eto tsy takada ity ny olona. Misy mitsy azy ireo nampiasa milina isintonana ny rano ka avarina ny antoeran-kafa. Nampitsiry ny hevitry olona ireo ny fahitana faritra kokoa raha oharina tamin'ny isan-taona ny renirano Kiopa tamin'ity. Ao koa nefa ireo minomino foana sahady amin'izao tranga tsy fahita firy izao. Ty zany hoe misy mystère ty rano ty. Zany hoe ty efatra amin'ny fahazazana zany hoe ty le atao hoe tsy takada ary ty mahakolona foana rehefa misy ohatr'izao. Matoa zany ty misy faharitrana ohatr'izao misy zavatra mety tranga zany fa tsy possible mihitsy zany ity manko hatramin'izay tsy nisy nakatrondro zany ty. Tsy nisy nakatrondro zany raha tsy vao zao fa nahita amin'ny faharitrana zany hoe tena ritra tanteraka dia hoe tena andoha rarotana fa mety hisy trondro eo zany. Ty zany maina daholo ty dia natonga andro zareo ny koa baka an'ity dia tsondro be aty rehefa eto amin'ity faritsy ty eto foana manko misy loza isataona azonao tena izany ary tokony tsy ataondro zany fa ty fa matoa zany misy an'izao koa dia mety le tsondro nalaina fa arakaraka le olona amin'izao moa zany dia te hita zavatra izy rehefa le zavatra
mety misy mety tsisy za tsy hoe olona eo tsao za mimponiny aty dia mety hoe tanao zao isa nisy zavatra mipotra zao teo dia nitangorona ilay olona fa tsy fantatra zao fa mbola mystère iny tanjona iray ny azy rehetra ireo dia ny azona trondro mandra-piandro ny faharitany rano tanteraka dia efa betsaka ireo mirotsaka mezaka manika sy manindona ireo trondro ary efa betsaka no nahazo be da be any trondro efa nainga teo nisy amala raha teo nisy fibata dia trondrotrondro madinika karpa be da be mihitsy ny teo dia azo hohanina zany reo azo hohanina io fa le izy misy otrany gasoil fotsiny manamaimbomaimbo le trondro anatiny zany hoe izy masaka zany mbola ohatran'ny maimbo gasoil eny kely any izy fa sorona fotsiny le anaty tsinainy dia efa hohanina izy tsy mamparary tsy mamparary raha zao fa trondrotrondro nakarila ty vory io ny azoko teo omaly efa nahazo be da be tany ambany tany dia tamin'ny lady koa teo efa nahazo be da be any tena be tsondro be mihitsy tompoko nareo olona resaresy reo raha maka tsondro eo mbola mahazo daholo azo hohanina azo hohanina ka trondro tena tsara ohatsin'ireny tsondrony kopy ohatsiny hoe tsondrony tasy azonao zay misy miteny hoe tsy azo hohanina ho nefa nisy namoaka hoe tsy azo hohanina fa mamparary hitanao nononontsika malagasy manko misy foana fa tena tsondro tena madio tena azo hohanina mihitsy io malimaly azo zany ninana tena ninana mihitsy azo ao mizoro vavolombelona aminao tsy nitazapotsiny zany ny mpitantana tanàna be masoandro fa miezaka ny nadiady sy nijery fotony ary nahita fa madio sy azo hohanina tsara ny trondro mivoaka ity raha ny tena marina tsy hoe niakatra ny trondro fa ny trondro efa atao ihany zany reo fa saingy hoe ritra ny rano ary tsy vao izao no nisy trondro teo fa nisy ihany taloha saingy tamin'izany fotoana zany mbola lalindalina ny rano dia tsy dia nahoraka ohatran'izao fa zao zany tena ritra tanteraka ny rano dia nitranga ny trondro satria nisy olona maka trondro dia savoritaka mifotaka dia mamy ny trondro dia kafina ho azy ary trondro mbola velona no alain'ny olona fa tsy maty akory efa nisy ihany fepetrany raisina zay efa nandalo teny ihany ny service technique sy ny teto amin'ny commune nijery teny dia nahita n'ilay izy dia nahitan'ny olona nakatrondro ary lisy koa efa nisy ninana maro ny efa ninana fa tsy dia misy maninona le olona tsy dia nisy zavatra nitranga fa ny trondro rehetra ihany zany ny trondro teo ny any azo antoka dia horingana sy mety tsisy trondro itsony ity satria tsy misy pifey ireo mpanjony sy mpakatrondro ka rofiny sy entiny ary alaina avokoa ireo trondro azo na dia madinika indrindra azy fa nisan'ny mbola mampitaraina ny rehetra kosa amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro ary dia ao anatin'ny krizy tanteraka ny orinasa jirama amin'izao fotoana izany dia noho ireo tompam-karana ahodin-drano izay tsy afaka mamokatra herinaratra araka ny tokony ho izy intsony izay lasa mitombo be satria dia lasa mitombo be ny filana ara-tsolika io tolakandro io dia nisy ny fifanarahana teo amin'ireo tompona ndraikitra isatokajy ny voakasika mahana faran'izay aingana ny olana teraka izay délestage izay araka ity fanadiadiana manaraka nataony Sonia Andrianirina sy Zo Randrian-Tsalama ity manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 7 sasany alina ny délestage eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana maharitra ora 2 na 3 eo ny fahatapahana arakaraka ny faritra ny tsy fampiny ny tanjaky ny herinaratra tsinjaraina no tena antony io fahatapahana lavareny io amin'izao tsika amin'ny teny izao dia milina mpanodina herinaratra iray no andro sisa mandeha ny andekaleka ary zara fa mamokatra 10 mégawatt ny tompam-pamokarana ahodin-drano etsy Mandraka ny aosany votro kosa efa tsy mihodina intsony tato anatin'ny fotoana maromaro vokatra izay tsy fahampin-drano izay no ireo rehetra ireo dia ny tompam-pamokarana ahodi-tsolika no tena miasa ahafahana mameno ny banga ao amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo dia miasa be zany zao ny tompam-pamokarana ahodi-tsolika vokatr'izay zany miakatra be ny fandaniana solika zany ataon'ny jirama dia tsy maharaka zany le izy io dia amintsika miresaka zao zany amin'izao ora ianovana eo ny interview eto dia misy ny fifampirarahana zany eo amin'ireo tompona ndraikitra isasokajiny voakasika izao resaka izao tsy tena ohatrany hoe izay eto anivon'ny jirama ministeran'ny angovo ministeran'ny finance dia ireo mpamatsy solika zany dia nirariana zany dia mba ahitana vokatra amin'izay fampirana izay dia mba hiverina mba ahita hoe
ena zao délestage zao eny a hoe mety hisindra tokoa zany mba fanitsika. Hatreto araka izany dia mbola tsy voafaritra ny fepitoana ivahany izay olana ny délestage izay ho an'Antananarivo manokana. Ny orana ihany no any vahaolana ahafahana mampiodina ireo tompam-pamokarana hodin-drano ara-dalàna. Everina kosa fa hamamy an-dalana io délestage amin'izao io. Ity fifanarahana eo amin'ny orinasa JIRAMA, ny ministeran'ny angovo, ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ireo mpamatsy solika androany tolakandro ity. Mbola mitoy ny vaovao maro samihafa miansika ato anatin'ny tapany voalohany miresaka ny trangam-piarahamonina indray. Mikasika indrindra ilay fifampitifirana teo amin'ny polisy ny Jiolahy izay teny Androndra dia lehilahy iray voalaza ho mpikambana anaty andian-Jiolahy no lavon'ny balan'ny polisy ny ery Vonjitaitra na ihany koa ny unité d'intervention rapide na ny UIR ny alatsinainy ariva teo. Azo ihany koa ny basiny ilay Jiolahy mitatitra ny vaovao Jerry Edouard Sidou dara Atsarinjato. Ny refitra ny basy nandrika ny raha tety Androndra tokony tamin'ny 10 ora ariva araka ny fanambaran'ireo nanatry maso dia fiara sprinter iray no nanenjika fiara karetsaka 309 olona efatra ny tao anatiny, lehilahy roa ary vehivavy sy ankizy iray. Tsy ny avany ambadika avany zareo no fampitifitra mitondra moto ny ankiray dia ndreo lahy nandeha tamin'ny sprinter. Dia voatifitra amin'ny pneuny dia nipoaka teo ananina teo. Teo izy no nijanona dia avy eo amin'izay no nifanenjehan-jareo avany zany le izy. Satria ny olona nietrehatra hoe misy nanafika ho matson, misy manafika ho matson dia tamin'ny hazakazaka daholo ny olona hamonjy. Jerena tsy nidiny ny tranonay dia nitangorona nijery an'ilay action fotsiny amin'izay izay. Tafajanona teo amina tranombarotra iray ilay fiara karetsaka rehefa voatifitra ny kodiarany. Teo no tafaporitsaka ireo lehilahy miisa roa ary ny saradalana tamin'izay indrindra no nisy ny fampitifirana. Dia nisitrika tao ambanin'ilay tomobile ambany amin'ny garage ao ilay rangana kiray botabe iny. Ka roa nitsita dia tao ambanin'ilay Mercedes iny angamba izy no nisitrika. Dia tao no nitifirina. Tao zareo no fampitifitra dia tao maty. Ray aloha voatifitra sika izay mbola nitsoaka dia ny ariva ohatran'ny hoe nisy koa tao ny ariva ohatran'ny hoe tratra fa tsy haiko rehefa nalain'ny polisy na ahoana fa avy tao anaty rano tao zany zareo. Voasambotra ny fokon'olona kosa ilay faharoa ary efa nitazomin'ny polisy ho atao famitorana. Nisy basy iray tratra teny amin'ilay voatifitra tsy mbola voafaritra aloha ny votoatin'ny famitorana. Re kosa fampikambana amina andian-Jiolahy niketrika asa ratsy ilay voatifitra. Hisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ho tanterahina eny amin'ny komisaria foibe Tsaralalàna ny alarobia izao hitondrana fanazavana misimisy kokoa manoloana ty raharaha ty. Loza mpifamoivozana indray kosa. Mahery ny efapolon'ny coopérative amsahana ny zotra nasionaly Mianantsimo izay miainga avy eny amin'ny fasan'ny karana ny safito kosa ireo lozam-pifamoivozana tsy nahafatesan'olona izay nitranga tamin'ny lalam-pirenena fahafito tamin'ny taon-dasa iny. Inona tokoa no mahatonga izay lozam-pifamoivozana izay eo amin'izay RN7 miaro sorojoravaka sy misy Razafinjatovo no mitondra ny fanazavana kokoa kasika izany. Hatramin'ny andohan'ny taona vaovao 2024 miisa roa ny lozam-pifamoivozana nahafatesan'olona nitranga tamin'ny lalam-pirenena fahafito mampitoy an'Antananarivo sy Toliara. Lozam-pifamoivozana vokatry ny tsy fitandremana eo amin'ny fandehanana mafy na noho ny tsy fampitoromason'ny mpamily. Eo amin'ny sasan'ilay tsy mahataty an'ilay hoe tonga any dia mamatory hoe afaka 2 andro 3 andro fa misy ilay hoe manao dona verina. Tokony nisy fipetra raisina zany ilay zandarma hoe matory nareo adiny iray dia mandeha nareo afaka adiny iray dia mety ilay izy. Lasa rehefa miala avy eo ilay chauffeur dia fanenjika no ataon-dralahy ataondrana miala an'ilay torimaso. Mampitarana ny mpamily ihany koa ny lalana eo Ambatolampy mandra-pahatonga any Antsirabe izay voalaza fa betsaka sarety sy bisikleta mivezivezy ka ina hiteraka lozam-pifamoivozana. Omaly maraina zao 5 ny olona maty vokatry ny fifandona ny taxi borosy miisa 2 teo Iazolava. Fiara anankiray nijanona tamin'ny sisin-dalana Ampanina. Nefa tamin'ny fotoana io dia mbola nanjavona be iny lalana Ambatolampy Amboamandroso iny. Dia nisy sarety izay nipoitra tapoka
hifanena amin'ny automobily io zay nifanandrify tsara mihitsy teo amin'ilay tantara dia nahitany io lay chauffeur dia nyréflexany aloha zany de hoe aleo temporisena tamin'le tômobile nijanona teo amin'ny sisiny le sokan'le fiara noentiny. Miankina amin'ny valin'ny fanadiadiana ny fepetra ho raisina ho ny tompon'andraikitra. Na izany aza, efa nisy ny fiofanana ho an'ny mpamily ampanaran-dalàna azy ireo eo amin'ny lafin'ny fifamoivoizana. Eo ihany koa ny fitsirihana mialoha, hijerena ny lafin'ny teknika ny fiara, ny havon'ny entana hoentiny, ary indrindra ny toetenan'ny mpamily, sao tsy tomombana ny fahasalamany, na mamo izy nefa mbola mitondra fiara ihany. Eo amin'ny sehatra ny fampianarana indray kosa dia efa nivoaka avokoa ny tetiandro anatanterahana ireo fanadinam-panjakana ho an'ity taom-pampianarana 12 sy 17 ity ny faharoapolo ny volana izao no anefa ny anjarany amin'ny fanadinana CEPE ireo mpianatra eo amin'ny klasy fahadimy. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny volana Jolay kosa ny BEPC ary ho an'ny fanadinana baccalauréat dia ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo ny volana Jolay no anaovana izany. Ho an'ny fanadinana CEPE manokana dia araka izay voalaza izay iny zany no anomboka an'ireo fanadinana rehetra ho amin'ity taona ity. Fataoriana izay fialan-tsasatra elaela izay dia niditra omaly avokoa ireo mpianatra miankina amin'ny fanjakana, misy amin'ireo sekoly izay tsy miankina kosa na le an'ny mpiaridina Razafitra Manana sy Doda Rajarinjato no nanapa-kevitra ny tsy hanaraka izay fidirana omaly izay no ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana ialana amin'ny mety ho fahatarana amin'ny fanadinana iombonana izay naroso ny fanjakana no tena anton'izany. Miditra amin'ny 3 volana faharoa izao ny sekoly rehetra, iray amin'ireo sekoly ambaratonga faharoa efa miomana amin'izany ity lycée iray ity, manaraka ny fandaharam-potoana izay fanomen'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena izy ireo. Dia hatramin'ny efatra ambin'ny folo ny volana febroary zahay dia mianatra ohatry ny andavanandro dia makalaza ny andron'ny sekoly zay manomboka amin'ny 5 ambin'ny folo, 4 ambin'ny folo ary 7 ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao dia mitsahatra indray zay amin'ity 3 volana faharoa ity any amin'ny 7 ny volana avril zany. Mihamafy araka izany ity 3 volana faharoa ity raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra trany satria dia mandritra izao no amitana ny fandaharam-pianarana napetraka tamin'ny fiandohan'ny taom-pianarana. Raha jerena ihany koa ohatra ny 3 volana fahatelo dia 2 volana fotsiny ihany ka tsy ahafahana manenjika izany. Atony tena fototra ifaharan'ny fanomezana ny vokatry ny ankizy zany atony tena misy ny ezaka mavesatra indrindra mavesabesatra zany ny ezaka ataon'ny mpampianatra sy ataon'ny mpianatra zany. Ho andreto mpianatra atao amin'ny sekoly tsy miankina ireto ihany koa dia nanapa-kevitra ny hamitany fandaharam-pianarana alohan'ny Pâques izy ireo. Anton'izany raha nambaran'ny tale-tsekoly ato ny ahafahan'ireo mpianatra manao fanadinana andrana miaraka amin'ny sekoly mpanjakana. Efa misy zavatra zany avoaka amin'ny fanjakana mikasika an'ilay ny hoe ny vacances de Pâques sy ny pause Pentecôte ohatr'ireny dia misy koa ilay hoe journée des écoles dia ny zavatra andraisin'ny sekoly zany dia ahena tao zany lisy satria mba hahafahanay mamita ny programme scolaire amin'ity année scolaire ity satria fohifohy ihany ilay izy. Ny vacances anay zany zao hoe pause Pâques zany nitondranay anazy amin'ny ankapobeny izany hoe 1 semaine ihany zany. Ny fanjakana zao naka 10 andro izy fa ny année privée zany zao napetraka zany zao 1 semaine ny vacances de Pâques zany. Na dia samy manana ny fandaharam-potoana ary ny sekoly tsirairay, ny hanatsarana ny valim-panadinana no tanjona iraisana napetraka izy ireo. Lafim-baovao hafa indray kosa mahakasika ny fitantanana n'Antananarivo renivohitra. Ny farana androany ny fivoriana tsy ara-potoana izay nataon'ny mpanolontsaina munisipaly momba ny fandaniana ny teti-bola-piasaina amin'ity taona 17 sy 20 ity. Lany araka izany ny teti-bola mitentina 7.7 miliara ariary izay naroso raha nambaran'ny Faustin Andriambahoaka filohan'ny mpanolontsaina munisipaly. Teti-bola izay marina fanasipanitsiana ary ho ampiasaina ao anatin'ny 3 volana voalohany. Fanazavany arana amin'ny mpiaridina Razafindramana sy Doda Rajarinjato hatrany.
Niakatra 820 ny teti-bola 740 raha mihoatra ny taondasa hoy ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna. Manana anjara toerana amin'izany araka izany ny boriboritany rehetra hanatsarana ny tanàna toy ny fahafahana hividy fitaovana sy ny zavatra ilaina rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanadiovana ny tsena izay hisy paikady vaovao ho apetraka. Nisy fiakarany teo amin'ny 720 isan-jato teo izy. Inona moa natonga azy niakatra dia tsy misy arozy ianareo ny subvention teo sorako kosa aloha ny fanjakana aloha tamin'ny loi de finance satria nametraka taux vaovao montant vaovao an'le ressources financières en collectivité izy. Nisy fidiram-bola vaovao zany tamin'le loi 2014-020 iny mbola nisy tao loi de finance nametraka an'le montant vaovao izy. Mba niakatra kely zany raha iny ny ampiarina mety ho fidiram-bola ny commune. Zay koa moa zany fa manana miezaka mandray mifandray amin'ny any ivelany amin'le organisation internationale nareo amin'ny coopération décentralisée zay mety anatsara ihany koa mety fampidiram-bola ataoko koa na mifiara-miasa zany. Any mety miena le vola tokony lanina zany amin'io satria efa ho assuré zareo ny asa zany ohatran'ny formation renforcement de capacité sy ny sisa. No amafisy ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna moa fa hisy hatrany fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny sehatra tsy miankina mba ahafahana mampandroso ny commune Antananarivo renivohitra. Androany ihany koa no tonga ny araba ny ben'ny tanàna Antananarivo ny syndicat ny mpiasan'ny commune. Fa anisan'ny tranga ny tanany sainy maro ihany koa ny zava-tranga tao Anjozorobe nisy sabotsy lasa teo. Tranga izay ratsy ivina dia nahafatesana zandary iray vokatry ny tifitra nahazo azy tao amina kariery iray tany amin'ny distrika iny misavorovoro ary mifanohitra tanteraka ny fanazavana azo momba ny zava-tranga tany antoerana. Raha ny fampitam-baovao voaray teo anivon'ny zandarmaria dia voalaza fa ny fampitarika tamina andian'olon-drongo fitaovam-piadiana ity zandary lavo ity anohitra sy anakana ireo vaditany sy zandary tsy ampiatra ilay didim-pitsarana any antoerana. Mifanohitra tanteraka an'izany kosa nefa nambarany ity vavolombelona nanatry maso ny zavanseho ka nahafaty ilay zandary ity. Ka hiakatra eo amin'ilay fatsakany zay dia niteny ry zareo zandarma tany ambony hoe janona dia sefrado niteny tamin'ilay dokera hoe andeotsika andeha hamonjy ny namana ria fa reraka nareo milohan'le toetany reto dia mbola somary nandroso kely ihany. Janona ihany ozy izy le zandarma dia nijanona amin'izay sefrado dia nanontany zany ireo zandarma tao ambony teo iza le sefrado za le sefrado izy sefrado dia aza tondrotondro aty mibasany lahy iny ataovy ambany iny dia ozy izy sefrado hoe ao fa tsy atondroka tsy manondro anteny aminareo dia teo no mipoaka mibaso dia feo an'ny sefrado sisany eny hoe dia teo mitena moa zany mbola nisy nitifitra tsy hoe tify-danitra ve teo no tena nitsoaka mariako eto zany fa tamin'iny zay tsy nisy miaramila tany na iray ary akoatran'ny sefrado zandarma ihany tsisy arma tany akoatran'ny ny sefrado ihany ary ny taty amin'ny côté anay tsisy nitifitra. Fa nanantanteraka fivoriam-be teny amin'ny SK Tanimena ny volana desambra lasa teo ireo maître marobe eo amin'ny taranja Kung-Fu. Fotoana izay anapahana soro-dalana arahana sy izay mety ho fandaram-potoana ho an'ity taona vaovao ity. Mitatitra izany fihaonana izany ny grand maître Rakoto Arijaona Avoko izay ny tafatafa tamin'ny andrialaina Andriamasy sy Kasambolamana ihany koa. Indroa metaona ity fihaonam-beny ireo maître Kung-Fu ity dia tamin'ny 11 desambra lasa teo sy mifampiarbana tratry ny taona tamin'ny 9 janoary lasa teo. Mpikamana manodidina ny 720 isa no tonga ny fampiarabana tratry ny taona ary maître Kung-Fu nanodidina 2telonjato kosa no nivory teny amin'ny dojo ny SK Tanimena. Ankoatra ny fandamina anatiny dia naseho nandritra ireo fihaonana ireo ihany koa ny drafitra université Kung-Fu zay ajorany Mbatomravavy manomboka amin'ity taona ity. Mbatomravavy 12 kilometatra miala eto Antananarivo misy an'izy io. Amin'ny maha-université azy zay dia tsy ny Kung-Fu tontondry daka fotsiny no ianaranao fa ireo mpanao Kung-Fu zay mivoaka avy ao zany dia olona feno ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy zany hoe hianatra ny matiera isan-karazany toy ny gestion, ny informatique, ny langue, ny zavatra betsaka. Zany hoe tena mameno ny tontolo maha-olombelona mihitsy satria ny tanjonay dia ny hoe amoaka olombanina eto amin'ny firenena ary olona ho ilain'ny firenena rahatrizay
no volavolaina ao anatin'io universitény kung-fu eto Madagasikara io. Namafisina tamin'izany koa ny tsy fanekeny kung-fu intsony nisy ny fanakorontanana eto amin'ny fireneny fa aleo hiasa tanteraka fampandrosoana mba hiaina mivoaka ampilaminany ny mpitondra. Nanamafy ihany koa ny kung-fu fa manohana hatrany ny fanjakana tarehin'ny filoham-pirenena Eratsy Narimapianina amin'ny alalan'ny asa sosialy sy manome tanana ao amin'ny fitandrona filaminana. Iny ihany koa no antsika miampita amin'ny vaovao any ivelany any États-Unis. Notendren'i Donald Trump ho mpanolontsaina ambony eo anivon'ny Maison Blanche i Jared Kushner izay tsy iza tsy akory fa avy nantolainy ihany, izany hoe vadiny zanany vavy. Noho izay indrindra dia miteraka resabe ao États-Unis mazava ho azy ity fanendren'i Donald Trump amin'ny mpikambana anatin'ny mpihavana amin'ny ity hatrany. Son visage n'est pas très connu du grand public et pourtant le jeune gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a été nommé haut conseiller à la Maison Blanche. Endrika mbola vaovao amin'ny ankamaroany Amerikana raha i Jared Kushner, izy anefa nivinantolany Donald Trump satria vadiny Ivanka Trump Kushner, zanany vavy. Voatendry mpanolontsaina ambony eo amin'ny fitantanan'i Donald Trump i Jared Kushner izay eny amin'ny 30 taona katroka ny 10 janoary. Izy manomboka izao no isana ny fifanarahana ara-barotra sy ny fifandraisana amin'ny Moyen-Orient. Mpandraraha Amerikana ary zanaka mpandova mpandraraha lehibe misehatra eo amin'ny fivarotan-trano ity vinantolahy ny filoha Amerikana ity. Tsy mbola nisehatra teo amin'ny politika izy hatramin'izay. Nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitry Donald Trump no nahitana ny Jared Kushner teo amin'ny toeran'ny mpanolontsaina ihany koa. Ary niasa taty ambadika ho an'ny fampandaniana Donald Trump izy, indrindra teo amin'ireo tambazotra sosialy. Noty lehibe azo ny fitombony isan'ireo vahoaka tonga nanotrana ny Trump atao anatin'izay fampielezan-kevitra izay. Niteraka resabe ao États-Unis izao fanendren'ny Trump ny havany ho isan'ny indray anjara amin'ny fitantanana ny Amerika izao. Andalam-panomanana ny fiarovan-tenany kosa ny mpisolo vavan'ny Kushner, izy izay tsy maintsy andao ny fitantanana ny orinasany hialana amin'ny fifangaroana andraikitra sy ny tompontsoa. Fa ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany nafampana kosa ny tao Côte d'Ivoire tamin'ny herinandro iny. Nisesesy ny fanalana olona ambony tsy eo amin'ny asany intsony ao Côte d'Ivoire. Fepetra izay noraisiny filoha ivoiriana Alassane Ouattara 3 andro monja taorian'ny fiafaran'ny fikominana ataon'ireo andian-tafika izay tao Côte d'Ivoire. Raha ny marimarina kokoa dia tao amin'ireo tanan-dehibe roa io koa ny izay nanakirotana ny firenena ivoiriana iray manontolo. Nalana tsy eo amin'ny toerana intsony lehibe ny etamajoro ivoiriana niaraka tamin'ny commandant gendarmerie any an-toerana sy ny tale jeneralin'ny polisy. Fanabahakevitra niraisy ny Alassane Ouattara taorian'ny fikominana tao nandian-tafika tao Bouaké sy tao Abidjan izay samy tanan-dehibe ao Côte d'Ivoire andro vitsy izay. Tamin'ny alalan'ny fanambaran'ny sekretera jeneraly eo amin'ny fiadidina republika any an-toerana no nilazana ny vaovao. Remercier les généraux Soumaïla Bakayoko. Ny filohan'ny republika filoha faratapon'ny tafika dia misaotra ireo manamboninahitra telo noho ny fanompony ny fireneny. Taorian'ny fifanantonana teo amin'ireo mpioky sy ny filoha dia nampana ny teny Alassane Ouattara fa hijery manokana ny fangatanana ataon'ireo tafika izay ny komy na tonga ny fihetsiketsehana tao Bouaké sy Abidjan. Isandroatra ny fangatana ny fandoavana ny fankasitrahan'ireo miaramila sy zandary izay nampana ny tenain'ny filoha ivoiriana. Eo ihany koa ny fampisondrotana ny karaman'izy ireo. Teo ambany fifehezan'ireo mpikomy tanteraka ny tanànan'ny Bouaké tao anatin'izay fangatana izay ary niafaratra amin'ny fakana-kely ny minisitry ny fiarovam-pirenena ivoiriana mihitsy izany andro maromaro. Ny fanindran-dalana tamin'ity fanesorana olona ambony ity ihany koa ny fametra-pialana ny Prime Ministre ivoiriana Daniel Kablan Duncan raha niaraka tamin'izay ihany koa ny gouvernement tantariny. Tsy niala ny fitondrana nefa ity Prime Ministre ity fa voatendry ho filoha-hevitry Côte d'Ivoire ihany. Toerana vaovao araky ny fanovana lalam-pandrenana tao tany an-toerana ny 30 oktobra teo. Izay ny tapany voalohany ao anatin'ny logité mbola mitohy ny fandarana aorian'ireo dokam-barotra vitsy izay hoarahanao avy eo. Ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa amin'ny ampijery indray. Tony mahazatra indray izao rahantsika izao ary dia Francis Turbo miaraka amintsika manao ny ianao. Salama tsara fa misaotra miarahaba ny rija ary miarahaba tratry ny taona. Izay ny tokony fiafiaravantsika aloha zany zao. Miarahaba tratry ny taona ny rija miarahaba. Izy moa zany misolo tena ny mpiara-miasa rehetrarehetra fa dia efa mba mifampiarahaba teo ihany tsika rehetrarehetra fa mba alefa amin'ny
tele le izy miarahaba tratry ny taona ny mpiaramiasa rehetrarehetra sy ny lehibe eto anivon'ny orinasa ary dia miarahaba ihany koa tratry ny taona ny vahoaka rehetrarehetra zay mijery an'ity fandaharana ity irarosoa antsika rehetrarehetra ny tena koa ary dia engany mba ho tahin'Andriamanitra ho ambiny java-manasatra daholo isika rehetra amin'ity taona ity ahitany rariny sy nitsiny avokoa ary ho salama tsara daholo amen. Ary dia manamafy an'izay firarian-tsoa sy fiarabana tratry ny taon'izay tokoa efa nisy any ny araky ny nolazainao teo ny fiarabana teo amintsika fa no tanterahana ho an'ny Jumina manokana dia nisy any koa teny Ambatofotsy omaly ny fifampiarabana izay taona vaovao ny 17 izay nanomboana an'ity lanonana fiampiarabana ity ny firarian-tsoa avy amin'ny filoha le jeneraly mazava ho azy nisy any koa ny lalao izay niarahan'ireo mpiaramiasa ny fiaraha-misakafo ary ny fiarahana mikorana ihany koa nisy ny fanomezana izay natolotry ny mpiaramiasa ihany koa ny filoha le jeneraly mivady amaray aman-dreny azy ireo mariky ny fifankatiavana ihany koa izay nisy ny fizarana mofomamy teny ampamarana ary dia rahantsika ny sombitsombiny amin'izay rehetra izay araka izany ararodiko vetivety zao fotoana ionan'izao amin'ny tinana fohy ny asa eto amintsika voalohany afapolo ny tenanay ny momban'ny Jumina ray amanontolo na dia misy zavatra kely mbola hitsy azadiny fa miditra ankalazana fahadimy taona ny Jumina amin'ity taona ity zany hoe miandry zavatra lehibe amintsika ampijery mpakafy ny fan club angamba mila jerena manokana raha ina utopirotazana utopijijana dia taopamahafazana ity taona ity ary mirarosoantsika rehetra foana zany isanisany tokantrano sy ny fianakaviana any natratranyity taona vaovao ity Ieritra eo feoka izay no mahakasika an'iny ny zaraina tamintsika ny hafaliana teto amin'ny Jumina fa dia hiditra anatin'ny teniteny foantsika. mbola anterina foana moa zany tsy lany amamina ny fiarabana tratry ny taona fa dia anterina zany fa dia tamin'ny farany taona iny ny tena koa tapabolana mialoha teo angamba mialoha farany taona tsy teto mihitsy tsy fanatrika tsika efa niteny mialoha ihany hoe izy fotoana tsy ahafahako miakatra logité mihitsy fa dia lana tsiny aminareo fa dia amin'ny taona 17 ndray vao iona etsika dia niona tokoa tsika zany zao ary dia isy fotoana mbola hitaterana teto hoe nanaona sy nanaona ny tany amin'ny toerana nandehanana tany satria tany Tomasy zay dia veo tany Mahajanga zay zany nampidianay tany tsany farany taona ny farany taona dia tao an-tranonay niala 31 maraina tany Mahajanga zahay tamin'ny sivira sasany ary dia tonga tamin'ny 31 ariva tamin'ny sivira sasany tao anaty trano ny antony somary nataray kely dia nisy orambe nivantravatra ary zavatra somary mahagaga amin'izao dia mahalana be ny orambe nivantravatra tamin'iny faritra Kazobe iny ary dia voatery tsy maintsy nijanona mihitsy ny fiara fa tsy fankahitana ny arabe mba ilazana aminareo hoe tena orambe nivantravatra mihitsy lizy zany tsy mifankahitana ny arabe atifitra ny jiro nataonao fara nataonao kody sy na essuie-glace tsy hita mihitsy ny arabe dia farany nijanona 10 minitra 10 minitra teo dia farany rehefa azo nandehandehanana dia afaka nandeha mora atraty akaikina mpanotokana mahitsy atya zay vao mba afaka nizotra ara-dalàna ihany ray ny tomobila rehefa avy eo rehefa tonga taty Tanarivo moa hoe réveillon ny andro dia mba hikarakara sakafo dia hikarakara sakafo amin'iny amin'ity andro amin'ny 7 alina ary dia tsy hita hoe ina dia zay hita teny amin'ny arabe teny vidividina daholo ty kipatipaty ny zavatra sy sarisardiny ity no tonga tany an-trano karakaraonararaka izy tonga dia niesona tsy hitako akory zay réveillon tao fa natory tsy nakanina ny voalohany volana janoary tamin'ny 7 maraina voataitra tao anatin'ny torimaso koa ary dia indro fa dia fakahita somatsara amintsika rehetrarehetra faly ny tena ary mino fa ho faly toy izany koa ianareo satria dia ty taona ity dia taona be dia be ny zavatra mety hoentiny be dia be ihany koa ny zavatra engane irariana mba ho tsara mba ho entiny ihany koa
anisan'isa tarana zany ny amin'ny resaka teny malagasy satria miverimberina isaraisakisa taona ny fiarabana tratry ny taona zay lasa betsaka loatra le olona amin'ny teny amin'ny fieritreretako azy hoe arabaina nahatratra ny taona miarabatsika rehetra nahatratra nyty taona ity dia mbola mandeha ny ady hevitra mbola mitohy soma tsara mihitsy raisiko foana ny hevitrareo tompoko amin'ilay nareo le miteny foatran'le hoe foanan'le hoe nahatratry ny taona io arabaina nahatratry ny taona ianazava ianareo manazava ara scientifique ianareo ara mathématique ianareo ara astrologika ianareo astronomika ianareo azavao tsy diso ny hevitrareo tompoko marina fa ny teny gasy kosa dia arahaba tratry ny taona zay ny fiarabana tsy mbola tena raha tsy diso fitadiako tany amin'ny taona 770 sy arivo tany amin'ny taona 870 sy arivo tsy mbola nisy olona ny teny zany hoe rahaba nahatratry ny taona zany fa ohatra ny mizesizesy tam'lay mahay mathématika daholo sy mahay astrologie daholo astronomie daholo mahay fizika daholo dia miteny an'le hoe arabaina nahatratry ny taona ty hitanao le izy miteny taona dia miteny sy ny volana arabaina tratry ny taona tompoko ny fiteny ary rehefa miteny malagasy dia tandremo aza mandeha ariva any ianao sao dia tratra lany fa tsy hoe tena nahatratra ariva tany njorobe zay tamin'ny amaly ny mpamosavy rehefa mivocal misy mpamosavy le tsy mahay manisa reny tramaraina reny tramaraina ny fiteny fa tsy hoe nahatratra maraina mihitsy le mpamosavy nivoaka tamindray mandeha ry dia tramaraina zany hoe ilay olona no mandeha dia lay olona no eritreretinareo hoe nahatratra an'lay fotoana tsia lay fotoana no nahatratra an'lay olona ka tratra an'lay fotoana le olona tratra ny orana ny olona satria ny orana koa zany fotao anatin'le filazana hoe sao dia mitondra elo sao dia tratry ny orana any ianareo fa hoe nandehandeha tany zay dia nahatratra orana zay zay rahatra tsy fiteny zany tsy nahatratra ny taona tompoko ny tokony teny gasy fa tratry ny taona arahaba tratry ny asaramanitra fa tsy hoe nahatratry ny asaramanitra koa mbola ho tenenareo misokatra ny adihevitra ho raisina ny hevitrareo omeo ny fanazavana fa ity zao ohatra misy olona anankiray zay anisany isorana azy fa mpanaraka ny fahatarany hoe mpandalany za tsy mahay teny malagasy tena miteny aminareo tsy mahay miteny malagasy tsy nianatra momba ny teny malagasy tsy nianatra momba n'io fa araky ny fahalalako azy dia betsaka ny teny tokony ho haitsika hoe diso kosa ty zay hoe marina kosa ty misy olona mpijery logité misy olona mpihaino an'le fandarana ataonay any amin'ny radio ty ny sarina alefany avy any afisy anankiray alefaso nge le technicien photo izy ty jereo ny ao anatin'ity afisy ty ho izy dia teny malagasy fehezanteny telo diso telo tokony ho hitantsika tsirairay avy zany raha ohatra ka tena malagasy itsika tokony ho hitantsika hoe aizy zany diso zany amin'izao teny malagasy amin'ny afisy ty zao nahoana ho ilay olona io raha mba maka satria misy efa somary vonivonoko ihany moa le soratra eo ambany io nahoana raha mba maka olona manam-pahaizana ao anivon'ny akademia malagasy mba hanoro satria misy famatsim-bola avy any amina sampandraharaha iraisam-pirenena izy io misy famatsim-bola io hanaovana antony afisy tony sy hanaovana antony fampahafatara dokan-kevitra moa zany izy tony nahoana raha mba maka olona mety tsy de lafo be ny karaha man'le olona hoe mba ina raha na mitelefona fotsiny hoe mba ahoana raha tena fanoratana an'le hoe andao hifandrimbona ve tsy teny gasy zany alefao amin'ny ny fijoronao io teny fehezanteny telo diso telo ao anatin'io afisy io ka dia mba anjaratsika reny mieritreritra tsirairay avy fa ianareo mety hiteny mantsy ndray andro any mety efa misy miteny an'izany io rangatsy koa io fa efa azon'ny olona ny dikany eny azon'ny olona ny dikany fa izahay dia ny meme ary fimemezan'ny olona mihitsy raha fa misy teny frantsay disoinao hoe nous avons pris une nouvelle départ pour cette nouvelle année une nouvelle départ ve dia teny ouais une nouvelle départ nga tsy ho azonao zany hoe nouveau départ ny tiano tenena fa memezatsika fa tsy mahay teny frantsay le olona rehefa manao zany kanefa ny teny gasitsika tsy maninona aminareo azonareo zany io dia alefaso fa azonareo io dia aleo dia anoratra diso daholo tsika rehetrarehetra tsy mampaninanao io alefaso ary sora technicien izay ny momba an'iny zay ny nentinao iresaka mbola iresaka ihany efa sika anatin'ny diary
misaona ny tontolon'ny kanto malagasy indrindra eo amin'ny mozika kayamba satria nodimandry teo amin'ny fahavalo amin'ny 50 taona ny Bruno Resner rehefa nolazo ny aretin'ny sarakaty nandritry ny volana maromaro. Androany dia natao veloma farany tetsy amin'ny tranom-pokon'olona Analakely ny nofo mangatsikany mialoha ny iazony ny Toamasina izay toerana andevenana azy any Sainte Marie marimarina kokoa. Mitondra ny fanampim-panazavana Irina Andriamalala sy Anjara Kotondrainy. Ny kotro-baratra ny teto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely androany. Ny gadina teto toerana tamin'ny mitatavovonana ny nofo mangatsika ny boto Bruno Resner na fantatry ny maro amin'ny anarana tsehatra hoe Bruno Resner. Teo amin'ny fahavalo amin'ny 50 taona izy izao nodimandry izao rehefa nikikisan'ny aretin'ny sarakaty. Ny tsapo zegny zay tamin'ny asiera tao dia herinandro mahery tao dia nifindra tany Ambohibo dia atao izy omaly tamin'ny folo izy nilosa amin'ilay fahafatesana tamin'ny folo sasany teo. Taom-pivavahana fohy niarahana tamin'ny mpanakanto maro no nanomboana ny fotoana teto Analakely. Tazana teto avokoa na mpanakanto miangaly ny mozika inona na ny mozika inona. Anisan'ny nampiavaka ny Bruno Resner ny fiangalian'ny mozika kayamba nandritry ny 20 taona mahery. Le kayamba aloha tsy dia misy dikany fa misy tantarana instrument de musique natao hoe kayamba. Instrument de musique ino natao hoe kayamba tagny matavy tagny tena nipetrahany fa tamananjara le fiteny. Raha ny tantara ny taona 2026 vao tena rena nerina ny nosy ny sanganasany tamin'ilay hira kotro-baratra raha toka ny taona 576 izy no niroso tamin'ny fiangalinan'ny kanto. Bruno Resner zany dia mpanakanto manana mahizy azy avy any amin'iny faritra Toamasina iny. Auteur compositeur izy sady chanteur ihany koa. Maro ny hira izay nafantarana azy anisan'izany le hoe kotro-baratra. Olona tsotra hitompoka lahy ary tsy mametraka olana eo amin'ny asan'izany. Izy olona be vazivazy mifananiany foana zany matetika dia amin'ny sehatra izy dia tsy dia mba anisany hoe miady hoe misy manko misy amin'ny sehatra zay na dia ohatrany regny zany zay mpanakanto misy mangataka hoe za miditra aloha nohony zao ohatran'izao noho sy fahasalamana ny sasany zany dia mangataka hoe mandeha aloha so dia reraka mialoha zany ohatran'izay fa izy tsy manana an'izay fa izy tonga dia vonona foana izy rehefa mahatrana azy hoe amin'ny toerana ohatran'izao misy anao mifandaratsika an'ilay ataovy izy fa zaho izy pare foana zaho izy aminy. Tany amin'ny faritra atsinanan'ny nosy tanànany avinta ny Sainte Marie Toamasina ary Fenerive no tena nampalaza ny famoronana nataony. Tsy navela no verimaina nefa ny zava-bitany fa dia narovany hatrany ary nitantanany ny sampana miaro izany any atsinanan'ny nosy. Nafinaritra satria tany amin'ny taona 20 nifankafantatra tamin'ny Bruno Resner dia tamin'izay no niresaka hoe somary latsaka kely ny mozika tamin'ny faritany Toamasina dia nieritreritra izay niaraka nanangana fikambanana. Dia nanangana tsy mivalo zasy artiste maromaro ohatran'ny Jean Kelsbasta, Jean Freddy, Dédé Feneri, Jean Freddy, Jean Kelsbasta, Oza Jérôme tamin'izany. Dia tato afara kely Bruno nifanena taminay dia nanapa-kevitra hoe anangana fikambanana artiste atao hoe tsara joro. Dia izy no anisany nitantana an'ilay izy. Fa tsy tany amin'ny faritra ihany niroso tamin'ny fiarovana ny sanganasany ara-panjakana ihany koa Bruno Resner. Ny taona 1996 izy no niditra ho mpikambana voalohany tao amin'ny Omda ary amin'izao fotoana izao dia namela lova ho an'ireo zanany enina mianadahy sy ho an'ny vadiny mandritra ny 70 taona ho avy izy.
ny zoany rehetra zay mbola mandeha satria ny sanganasany a mbola mandeha mbola andeha azoko antoka fa mbola andeha amin'ny hainao manjery a mety ireo koa reo namany a na olona manao interprétation ny sanganasany a dia mbola andraisany zoany dia raha manomboka zany tsika zao a dia manisa 70 taona dia aorian'izay a mandritra an'izay dia mandray ny zoan'ny taranany zany hoe mbola mamela lova ho an'ny taranaka zany ny mpamorona. Raha ny fizotry ny fandevenana kosa indray dia ny zoma izao no alevina any amin'ny fahasampianakaviany any Sainte Marie ny Vatamangantsikany rehefa avy nandalo sy nomemboninahitra farany teto Andrenivohitra andro antolakandro. Zao mijanona eto jusqu'à amin'ny efatra dia mitototoa makany Toamasina dia tonga tamatapy igny zay mijanona Toamasina ao larobe manontolo andro dia makany Sainte Marie mitsaka manda sonerany volo dia mitsaka ny Sainte Marie any ny razana no alevina. Tsy digny koarô tsy digny koede ny tsy ahitanao agnatin'ny andro maromaro jerijery anao mafy izarô malalako kizegny no matonga za mamangivangy anao matetika mafiny erimpity arô hitanao fanany aba isignako ny totongarata arainao ramando tsy ataoko sakana sate atoye tokony tsy tadiko ny fongo fa minafona neriteritone tsika vahoaka mpakafy koa dia tadidio fa tsy mbola nisy olona tsy nihira Bruno Resner raha mbola mpanao karaoké tsy maintsy fanirahirany kotrobaratra iny daholo tsika rehetrarehetra za manokana aloha tsy mahalala tsy hoe ny fanirasera be dia hoe nanaona loatra tamin'ny Bruno Resner fa dia mba niarakaraka kely fotsiny tao anatin'ireny fanaovana kayambakayamba reny na tany ivelany zay zany fa ny tiako teneneto zany dia mba te hitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana akaiky sy ho an'ny fianakaviana lavitra ary ho an'ny mpanakanto ray manontolo mihitsy sy ho an'ny mpakafy ho antsika malagasy indrindra fa itsika mahafantatra ny Bruno Resner mety betsaka ianareo tsy mahalala ny Bruno Resner amin'ny maha-olombelona azy hoe ino le olona iry le olona fa anykotrobaratra kosa angamba na ny olona mbola tsy nihira azy dia mahafantatra tsara n'izany iry zany araka ny fanazavaninga taleny eo amin'ny data eo dia ny fihirahanao an'izay hira zay dia tadidio fa tokony isy ampahana vola kely foana any amin'ny karaoké zany hoe reny karaoké reny tokony mandoha volany amin'ny omda tokony isy ampahana vola kely foana avy any aminao mandeha makany amin'ny omda ho fanabeazam-bo an'ilay olona namorona an'ilay hira irainao io na hira vazaha na hira gasy tadidio fa tokony mandoha vola ho an'ny sasema ihany koa ny omda raha ohatra ka ho an'ilay droit d'auteur ho an'ny frantsay zany mazava ho azy fa zany mbola resa be hafa zany fa dia mirary fankahirezana ho antsika rehetrarehetra amin'izao fahalasana ny Bruno Resner zao fanamarina fotsiny dorlis le mpanakanto anankiray teo fa diso soratra le izy lasa hoe izy teo lasa rodlis lanatsiny indrindra tokoa hiditra ao anatin'ny vaovao ny fanatanjahantena indray sika. Eo amin'ny taranja tennis de table na tennis ambony latabatra kivy amin'ny fitotonganyity taranja ity ireo mpitantana teo aloha sy teknisiana ary mpilalao maromaro ary nanampitrotraka izany ny lazain'izy ireo fa fingapingana sy ady fanao mialoha ny fifidianana fanavaozana ny mpitantana ny fédération amin'izao fotoana misy ny resatresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ary dia anisany nanatrika izany Andrilalena Andriamasy sy misy sikasa mbola mana anatin'ny tontolo io fa dia mahita mihitsy afa mitotongana dia anisany mankafy ping-pong tsinina fa tena hitako mihitsy hoe tena mitotongana tsy ohatra n'io mihitsy fa andeha ny ping-pong teo aloha teo anao hoe arahantsika aloha zany resaka zany aloha ankoatra ny fitotongana hita sy tsapa eo amin'ny tontolo ny tenisy ambony latabatra dia nakivy anireto filohan'ny fédération teo aloha sy teknisiana ary mpilalao ireto ny fizingizinana ireo mpitantana fédération amin'izao fotoana hijanona amin'ny toerana
ka mahatonga azy ireo anao adiady sy paipaika rehetra isan'izany ny fametrana ireo olona azo antoka fa hifidy azy ireo raraka ny fitantarany retolo ireto hatrany eo koa ny nanaovana ny fifidianana teny amin'ny section n'Antananarivo Atsimondrano sy section n'Antananarivo Avaradrano ary ny fizinizinana tanteraka ankamehana ny fifidianana voazana mpitantana Ligue Nalamagna Rampitso na dia mbola orina aza vao tanterana fifidianana ao amin'ny section n'Antananarivo Renivohitra. Ny fifidianana ny président club no mifidy ny président section. Tamin'ny sabotsy zany natao ny fifidianana président club tokony fidy président section. Zavatra mihitsy nefany PDV le non conformité tao anatiny averina zany Antananarivo no resahako averina zany amin'ny 28 ny fifidianana président section. Magaga nefany ao anatin'le cadre ve raha ohatra ka hoe président section ndray no tokony fidy ny président ligue le Antananarivo efa lasa karazana disqualifié satria raha vao ataony fiara-pitso ny fifidianana inona no intérêt amin'izay raha disqualifié ny Antananarivo Renivohitra angamba tsy ianareo tsony no anontaniana hoe raha jerena ny majorité ny pongiste aiza ny tena misy azy fa tonga dia disqualifiéna zany hoe raha azoko tsara zany tsy le candidat tsony ny disqualifié fa le pongiste eto Antananarivo Renivohitra zany ny disqualifié. Zay tsy fantatro ny any amin'ny ligy amin'ny faritany asa ve hoe ny fataon'ny olona fotsiny zao dia rehefa leo an'le régime izy dia miala tsy manao pingy fotsiny tsotro zao donc le olona tavelo foana zany no lasa mpifidy ohatrany hoe lasa grands électeurs aty amin'ny raha mahatsikaritra nareo tsy fantatro zay tena mate zao fa rehefa hoe ligue atsinanana zay dia misy olona foana tsy maintsy ity zao ligue atsinanana rehefa anina zao dia tsy maintsy ity zao ny ligue ao. Ny roa rehetra ireo no natonga an'ireto mpitantana teo aloha ireto hanapa-kevitra indray ny hiverina sady famaliana ny antsovonjy ataon'ireo mpilalao sy teknisiana na ray aman-dreny na izany aza dia miezaka mifampiresaka sy mifandamina amin'ny mpifanandrina aminy izy ireo ka iarikaroka ny ahasoa sy ho tombotsoa ny tenisa ambony latabatra malagasy. Zay no fanamafisana misy lalao mpianakavinay mantsy izy reny zay mianakavy samy milalao an'iny daholo zay tsy maheno resaka volenta hoe président ligue manino makatsy tsy hainay zany fa mampalelonay fotsiny tsy mahita compétition ana ping pong zahay mba ho jerena hoe aiza misy championnat aiza misy coupe aiza mba misy olona manao entraînement officiel mba ho jerena raha tsy dia misy loatra tsy mahita aloha mino fa misy milalao foana any ambadika any fa zavatra ohatroatra zay zany mba andrandrasanay mba isy mba ho jerena mba mivoaka dokam-barotra amin'ny télé amin'ny radio fa etsiketseo zareo fa eny lalao azo lalaovan'ny mpianakavy mantsy ny tennis de table mantsy fa tsy voatery hoe olona raidraitra ambonimbony ihany no milalao azy zay. Ie iresaka vaovao any ivelany indray tsika ao anatin'ny insolite. Saka kely anankiray no resantsika ao anatin'izy ity saka izay tsy misy afa-tsy tsy manana afa-tsy tongotra roa sisa ahafahany mandehandeha sy mivezivezy able no anarana nomeny ny tompony azy noho izay fahafahany mandeha izay amin'ny alalan'ny tongotra roa fotsiny ihany misy ny fanampiny sary sy ny fanazavana hoentin'ny Rina Tahiry. Mampalahelo no matsikaiky raha ny tantaran'ny able anarany hoe mpitaiza azy avy amin'ny teny hoe capable na ihany koa hoe mahavita tongotra roa irery ihany sisa no ananany raha toka tongotra efatra no tokony ananandreo saka efatra taona izao i able no tsy maintsy naina tamin'ireo tongotra rina roa irery satria voatery ny tapahana ny tongony roa hafa. Sakapirenitreny tao Thaïlande i able taloha ary tojo fipoahana avata mpamorona herinaratra izy tao anatin'izay vehivavy tsara sitrapo nahita azy tradoza ka nitsabo sy nitaiza azy hatramin'izao tsy maintsy nitapahana ny tongony roa voalohany no ireo ratra nahazo azy amin'izao fotoana salama tsara i able ary azo azainao mahavita ihany ireo fanao saka tahaka ny hoe mivezivezy misangy sy ny sisa
toy ireny kangoroa ireny fotsiny able rehefa mandeha izany hoe mitsambikibikiny satria dia tsisy afa-tsy ireo tongotra aoriana sisa no ahafahany mihetsika. Amin'izao fotoana tezaina miaraka amina sakavavy iray ihany koa i able. Fanfan no anarany. Izy ity indray dia manana olana amin'ny tongony ao aoriana. Mazava ho azy mifanohatra tamin'ny able ny fahavoazany. Ireo tongotra fanfan ao aloha dia matanjaka tokoa ka io no ampiasainy. Tsy mifankafo izy mianadahy ireto fa hatramin'ny taizana azy ireo tao anatina trano iray. Fampianadahy izy. Any Thaïlande no misy azy iny izay no fampianana teko fa any États-Unis satria raha iny moa zao raha ho any Australie any dia lasa hita reny metrany anareny ataony sac kangourou reny anareny zao. Mety amintsika sac kangourou. Ya ny toetry ny andro rahampitso ho teneniko vetivety fotsiny ihany satria ny toerana rahampitso aloha dia mifaritra atsimo iny amin'izao fotoana izao moa voalaza fa misy ny orana ary mbola itoy izay rahampitso vao maraina ary rahampitso hariva mety hisy ny oram-baratra ihany koa amin'iny faritra atsimo rehetra iny izany hoe Toliara hatrany Morondava. Ny faritra Mahajanga rahampitso misy ihany koa ny orana ny faritry Voajanahary io fa tsy nalatsaka. Faritry Toamasina ihany koa dia misy ny orana rà ny vinavina hatrany orana malefaka ihany anefa izay ny faritra ankoatr'ireo rehetra izany ao anatin'izay Antananarivo dia mbola tsy misy aloha ny orana izany raha ny vinavina ho an'ny tontolo andro ny rahampitso fa dia miara-miandry isika rehetra. Io resaka io mantsy aloha dia hoe tsy dia tena liana loatra ny tena mahatsapy ianao zany amin'izao fotoana izao fa tena ilaina ny orany satria eo aloha ny hafanana migaingaina hafahafa zany eto Antananarivo tsy fantatra ianareo izay mahita an'izao fantarana izao any Toamasina sy Mahajanga no mandeha mivantana sy Antsirabe. Elaela koa nareo tsy nahinona vaovao mihitsy ohatran'ny tsisy vaovao avy any Mahajanga sy Toamasina ny tatoato zao ohatran'ny avy eto Antananarivo daholo ny vaovao dia ianareo any zao mety mieritreritra hoe mafana any aminareo satria fa zany na eny mantsy hoe misy orana ihany any raha ny fandeha izy fa ny eto Antananarivo tompoko dia tena mafana amin'ilay tsy zakana eto Antananarivo ireny efa zakanareo raha any amin'ny faritra nareo mafana neto fa ny tena mampikaikaiky anay tompoko dia ity jirama ty sady lasa hoe jiramaty ilay izy fa ity jirama ity satria izao dia tena miankina be amin'ny firotsahan'ny orana ny fahaveloman'ny jiro sy indrindrandrindra ny rano eto aminay eto zahay izao eny aminay eny andorany fotsiny malavolo leny dia tapaka ny rano menimenina amin'ny jiro ny olona fa ny jiro zany aloha tapaka manomboka amin'ny 20 alina amin'ny 1 ratoandro vao miverina zany efa tsy délestage tsony zany arivo tsy ndray mandeha indrota ao anatin'ny herinandro ankoatran'izany izy alina indray izy zao mba tsy tapaka zany jiro androany ka inona kory ny eo tapaka izy tamin'ny 2 sasany maraina amin'ny 4 sasany indray izy vao miverina zany zavatra zany zany hitako hoe tena isan'andro zay miaina zany zavatra zany ny rano ny anay dia tena tapaka manomboka amin'ny 7 ora maraina systématique mihitsy efa tato anatin'ny volana maromaro fa tsy mba herinandro akory fa tato anatin'ny volana maromaro amin'ny 7 ora maraina mety efa herintaona mihitsy ny azy zay amin'ny 20 ratoandro farafahaingany vao miverina indraindray izy amin'ny 7 ariva vao miverina ny rano zahay mameno rano amin'ny alina zay ndao andeha odika raha mandeha ny rano zao dia mandro indray tonga any an-trano raha vitso maraina zay dia efa tsy mandro rano dia alohan'ny amin'ny fito kosa ianao mavita dia isaorantsika rehetra ny araka taminay pitso indray sika mitondra vaovao afa indray atao anatin'le GT hatrany amin'ny 7 ora sasany ny fotoanantsika tony mahazatra mirary alina mahafinaritra antsika rehetra veloma tompoko dia manantitra ny firarian-tsoa ho an'ity taona 2017 ty veloma aby eo mirary soa. Hi everybody, Costa ihany tia tena anglais kely indray dada kely androany satria ho any Angleterre tsika vao manomboka ho any Angleterre tsika anaraka an'izany EFL Cup zany zany hoe coupe any Angleterre efa demi-finale moa tsika izao ka lalao arahantsika dia ny fihaonan'ny Southampton sy Liverpool izay faharoa en Premier League ary Southampton kosa fahafolo dia para-favori zany eto i Liverpool kanefa
any tany fampitaonina ny lalao no atao eto dia manana koty ambombony kokoa ny sahala fa alao ny safidy. Paris Sport, ianao no misafidy. Bonsoir les amis, aty a France indray tsika ty eto indray dia resaka coupe de la ligue no arahantsika baolina anankiroa be zao. Lalao voalohany dia ny fihaonan'ny Bordeaux sy Guingamp. I Bordeaux eto no tsaratsara toerana kokoa raha ao amin'ny resaka classement France no jerena, zany hoe dia parafavori izy eto, nefa any Bordeaux koa ny atao ny lalao, zany hoe tena favori tanteraka izy. Nefa aza misous-estime Guingamp ianao manao zavatra ireo misy fotoana. Amin'ny lalao rehetrarehetra eto amin'ny Paris Sport vao resaka foot dia afaka lalaovinao le pari iray hoe eny sa tsy, resaka référendum zany io, inona le eny sa tsy, samy mahafaty baolina ve le équipe sa ny ray ihany mahafaty, ohatr'izay le izy, anao ny safidy. Paris Sport, ianao no misafidy. Lalao faharoa ao anatin'ny coupe de la ligue ihany, mbola aty a France zany, match ihaonan'ny ici c'est Paris, zany hoe PSG contre Metz. PSG eto dia parafavori sady anentan'ny Paris no ataony baolina. Ankoatran'ireo Paris efa lazaiko tery aloha dia afaka lalaovinao koa le resaka full time na half time. Ny full time dia ny 90 minutes lalaovinao, zany hoe ilay match ray manontolo. Ny half time kosa dia afaka lalaovinao fotsiny, ohatra ny premier mi-temps na ny deuxième mi-temps. Paris Sport, ianao no misafidy. Zay ary le azo latolotra aloha tamin'ity talata ity ho an'izay lalao, bonne chance, ho an'izay mbola tsy lalao, finina ny andrasany. Bye bye. Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Le centre commercial Sandach en Boucharab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Passez de joyeuses fêtes avec les magasins bébés à bord en regardant le JT. Yomato, les tirs ne vont habiter na fi, manulchanon ni le JT. Jus, pommes, poires naturaux, poissons de toutes les saisons vous présente